amin'ny fifaliana indray no aravana antsika rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao a dia miaraka iain'ny fampianaran'ny Josoa. Ny ambasadeur-n'ny Josoa no miarabantsika rehetra samy teny Josoa. Larana fahavalo ny fampianarantsika ny androany izay mitondra ny lohateny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay torian'ny tenako ambasadeur-n'ny Josoa sy adia. Izay fahaly miarabantsika indray mamerina ny atsarana rehetra ho tonona ho tokatranontsika ny asoavandray mahery a ay avasy Josoa ny amintsika mianakavy a ary hivavaka andraintsika eny izao fiatomboan'ny fampianarana izy ary hivavaka antsika. Saotra betsaka dadana Iava ny amin'ny teny sy ny fahasoavana sy ny atsaranao dia tonga amin'izao fotoana izao indray anambara sy ampianatra ny teninao ny amin'ny teny io ity hanapirofo fa rehefa resy lahatra dia tongava manao batisa fa tsy hoe akory hoe andana mangalatahaka satria tena sady mandika lalànanao zany Josoa manohitra ny teninao zany. Ny angatahako aho dia ny anasokafanao ny sain'ny olona rehefa reny zany teny rehetra zany ka resy lahatra izy dia mba hibebaka izy mba hositraniny mba azo ny famonjena mba handray an'izao atsarany efa nomenao izao dia ny batisa izay tsy maintsy ho andehanany rehefa te vonjena izy. Da io ny teny izay ambarako izao ampianariko dada Iava Josoa. Voninahitra ho anao dada Iava mana, voninahitra ihany koa anao Josoa. Amin'ny anaranao Josoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluja, amen. Dia miamerina ny fiarabana antsika rehetra tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-n'ny Josoa sy adiano miaraka amintsika indray amin'izao hoe roso amin'ny toy ny fampianarantsika izay larana fahavalony moa zany ny fampianarantsika ny amin'izao ny izao. Maninona moa ny ambasadeur-n'ny Josoa no miteny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay toriako za ambasadeur-n'ny Josoa satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49 ka raha vodikainao mihitsy ny lalànan'ny Josoa ihany koa dia tsy maintsy ho very ianao ho any amin'ny elo. Zay vao tena mankany amin'ny elo ianao ka ny lalànan'ny Josoa ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehevantsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa nomeny Josoa ary Josoa dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Iava. Zay John 12:49-50 satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriako. Eto zany dia milaza ny teny fa Josoa dia nirandray ary hitondra didy izy ho lazainy. Izy no nandidy azy ho lazaiko izay ho toriako. Dia ny 15 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Zany hoe nilay teny izay nanoranana azy zany dia didin'Andriamanitra ho zarainy. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazaindray tampo ho lazainy Josoa araka ny fomba nanazavana anazy zany. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka mazava zany fa nitondra didy Josoa rehefa nidina anakety. Izay aloha ny voalohany. Ary namafisiny Josoa amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory izay niteneniny. Matio 24:34 nama zay. Jevatsika aloha. Dia Matio 24:34. Lazaiko aminareo marina tokoa. Laza aloha jevakio fa misy diso. Tsy nifanaraka ilay izy. Ato ihany izy fa 35 ilay izy ke. Zany mety hoe 34:35 lo vakitsika manontoro. Matio 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona.
Zany hoe zay nytenen'ny Iosoa anatin'ity didy ity zany tsy ho levina mandrakizay ary tsy azonao sarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravarava an'io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany zay hoe rehefa teo mplasa mpanota anao zany ka mandika ny didiny Iosoa dia ho tsipiny eny amiela zay fotsiny satria lasa mpandika lalàna ary zay mandika lalàna ny Iosoa mihitsiny a nolazainy soratra masina amin'izay ty hoe tesony ana faharoa rehefa meko daholo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nononao foana angalataka ny fampianaran'ny Iosoa misy lalàna io. Tesony ana faharoa toko faharoa andin'ny fafito ka hatramin'ny fahafolo vakitsika amin'ny anarany Iosoa. Tesony ana faharoa toko fafito andin'ny tesony ana faharoa toko faharoa andin'ny fafito ka hatramin'ny fahafolo. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy io hitantsika io. Ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay. Hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankatò lalàna zany fa hoe mpandika lalàna zany nge ratsy be zany e. Kanefa mandra-panesitra ny misakana ankehitriny. Ary dia seho ary ilay tena mpandika lalàna, mpandika ny tenin'ny Iosoa dikan'izay. Mpandika ny lalànan'ny Iosoa ilay vao nivakitsika teo hoe tsy ho levina mihitsy io tenika io. Zay ilay izay. Ka ilay tsy ho levina zany dia reny le nampianarika antsika teo aloha rehetrarehetra reny. Miditra amin'ny lalàna fahavalontsika dia manomboka tamin'ny lalàna voalohany ka hatramin'ny fahafito reny le tsisy ho levina satria tenin'ny Iosoa daholo reny. Ka rehefa dikainao reny teny reny dia ianao le mpandika lalàna dia le ho any amin'ny elo. Ka eto zany le teny hoe zay ho levon'ny Iosoa tompo ny fofona ny vavany ary ho fanany amin'ny fihetsony fiaviany. Zany hoe ny olona zay mpandika lalànan'ny Iosoa rehetrarehetra zany a dia ho fanany ho foana sy ho poteny ary ho dorany mihitsy ny dikan'izay. Ho dorany. Rehefa mpandika lalàna ilay lalàna tenenina dia le tenin'ny Iosoa satria ny tenin'ny Iosoa mihitsy ilay didy sy lalàna zany zay. Ilay hoe izay nambaran'ny Iosoa no arao amin'izay. Satria ny tenin'ny Iosoa le didy sy lalàna. Jaona toko faharoa ambin'ny folo Jaona 12:49-50 hoe didy io tenin'ny Iosoa io. Ka raha vao dikainao zany a dia efa namoaka teny Iosoa tsy azo tsy hiova mihitsy io novinoviny fa ianao zany no faty amin'izany efa dikainao io. Ka inona le tsy ho dikaina indray aza dia zao raha ny tenin'ny Iosoa hoe aoko mpakatò ny teny ary nareo fahazam-piainy fotsiny ihany. Zany hoe rehefa resy lahatra ianao a dia manatona ny Iosoa toriany ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisanao. Fa tsy kony hoe ho angalarinao le fampianarana dia ho ampianarinao sy ho toritorianao raha tapo tanety io. Tsy azo atao mihitsy izay. Tena fady. Donc evantsika ny Tendriamanitra amin'ny bokin'ny Jakoba toko voalohany andin'ny faharoa amby roapolo Jakoba 1:22. Zao ny voalazany teny. Fa aoko mpankatò ny teninareo fahazam-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Zany hoe ankato avy io tenin'ny Iosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy kony hoe angalaro tahaka dia mandala manao ohatran'izay koa. Ohatran'izay nataoko izay. Tena tsy azo atao mihitsiny. Satria maninona no miteny an'izay a? Ity ny lalàna miteny an'izany a. Korinthianina voalohany toko voalohany andin'ny fahafolo. Ity zany le ankatoavinao tsy azonao laviny ity. Korinthianina voalohany toko voalohany andin'ny fahafolo. Zao ny voalazato. Ity ilay teny tsy azonao dikaina intsony ity. Ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anaran'ny Iosoa ilay voahositra tompontsika. Mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarana eo aminareo. Zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Iosoa. Mba ho tafakambana tsara ianareo. Tafakambana mihitsy izany. Tsy mahazo misaraka, tafakambana tsara. Miray saina ary miray hevitra. Ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany. Fa tsy be dia be ny mpitarika anazy. Fa raha vao mizara roa na mizara telo dia efa tsy mety miray saina intsony io. Ary tsy mety miray hevitra intsony io. Ary izay misaraka dia tsisy satria ny lalàna miteny hoe tsy misy fisarahana. Ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadôrany Iosoa ziadia ianao, ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany, nangalatra an'ilay fampianarana, dia tratra n'izay lalàna rehetrarehetra izay ianao. Tsy misy Iosoa hiaraka aminao zany. Indrindra fa ny fampianarana enonao teto no alainao, na dia iray amin'ny fotsiny aza no alainao dia efa tsy mety. Na dia iray fotsiny tamin'ny fampianarana io no alainao dia efa tsy mety satria
mitambatra io fampianarany Jehosoa io ka tsy ho tsongotsongona io ty mba metimety aminako alainao. Tsy fanao an'izany ny teny Jehosoa, tsy fanao an'izany. Ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana. Mazava be zay teny zay hoe tsy etra izay atao trano, ary tokony tsy misy fisalasalana ntsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Jehosoa. Mazava be zay. Ka io lalàna io zany dia ilay niteneny Jehosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azony rolavina, ary aoko mpankatoa teninareo ary ny didiko tsy maintsy arahanareo. Zay le hoe raha ty anareo dia hitandrina ny didiko ireo zany didiny Jehosoa ne. Nokeva kitsikely zay teny tsy misy an'izay zay rehefa tsikely teknisy any ikariko kely an'izay tsika ikariko an'izay hoe mitandrina ny didin'izay tsy maintsy karotsika kely io zay. Satria voateny izy dia tsy maintsy rehefantsika hoe aiza hoaiza indray hitantsika an'izay hoe fa kitsikely zao ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 14:23. Oy, tsy tanaleny nazikely karotsika kely izy. Tsy hita daholo na lehany teo tsy maintsy karotsika any amantelo. Oy. Jaona 14:23. Jehosoa ka namalaka anao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ndraiky ty azy arenkao aminy izay ka honao aminy. Zany hoe le teny Jehosoa nefa le teneny Jehosoa hoe didy avy any amin'ray ty omeko anareo ty. Zany hoe ny teniny Jehosoa rehetra zany le hoe didy dia raha ty anareo dia tandremo io teniko io. Zany hoe namoaka teny Jehosoa hoe tandremo ny teniko, tandremo le didiko zany. Satria ny teniny Jehosoa le nazay tarika hatramin'ny Jaona 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo. Ka ny teniny Jehosoa zany dia didindray, ary hoy Jehosoa hoe raha ty anareo dia tandremo io didindray zay niteneniko taminareo. Noho izany lalàna zany le hoe mitandrina ny teniny Jehosoa zay didindray. Azonao tsara angamba mandika an'izay le teny. Eo tsy maintsy mitandrina n'io teniny Jehosoa ianao, fa ny teniny Jehosoa zay nambarana dia didy avy any amin'ray daholo io. Tsy misy avy any aminazy io fa avy any amin'ray daholo. Efa nazavaiko tamintsika hoe Jaona 12 verina any aman-dreny, Jaona 12:49. Averina kely mba ho antsika tsara mihitsy izy Jaona 12. Zay hoe ny teny Jehosoa rehetra zany dia didindray daholo io. Zay le hoe teniko, tandrina ny teniko dia mitandrina ny didiny Jehosoa zany. Satria zao tsy ny teny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy aholo zao lazaiko sy izay hotoriako. Zany hoe nodidina mihitsy izy zany hiteny an'izay rehetra hafatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ity teny nomeny dada Iava ny Jehosoa ty zany dia didy, ary didy fiainana mandrakizay. Dia io le teny nandeha nitony an'io didy io izy dia io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany dia didy dia tandremo an'izay ty azy. Ho an'izay ty azy zany dia tandremo izay didiny izay. Rehefa tsy tia anazy aza mitandrina. Dia zay na tonga amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 4:7 miteny hoe misy ny didiny Jehosoa reny teneniko anareo reny. Korintiana voalohany 14:37. 14 diso mihitsy ny ty foka aloha. Korintiana voalohany mihaino tsara daholo tsika etretra aloha fa 14 dia manomboka amin'ny andininy fa 7:30 zay efa kitsika amin'arany Jehosoa. Korintiana voalohany 14:37. Raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy dia aoko fantany tsara fa didiny tompony teny Jesosy ataoko aminareo. Reo teny nambarany apôstôly rehetra zany
nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didy ny Ahosoa daholo. Reny tantaraiky tao rehetrarehetra zany a didy daholo reny. Ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny Ahosoa, de efa nandika lalàna ianao a, de efa olevony Ahosoa atao pofofona ny vava ianao a, de efa hitsipy any amin'ny farihy rehetra hafa anao dikan'izay. Zay na tonga izay ady am'teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao. Tsy hoe kony aky ianao de mba mody hanamboatra ho anao koa ianao de amorona fiangonanao. Tsy misy mahazo misaraka indrindra fa i Ahosoa lay manala ny fahotana ka tsy manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo. Raha vo izay no alainao tahaka, tena trande divoly direct ianao. Trande miteny hoe devoly direct ianao. Satria zany tena ny Ahosoa mihitsy zany. Ary ny olo amin'ny Ahosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a, vokatry le hoe miala amin'ny didy folo izy. Fa manaraka ny lalànan'ny Ahosoa am'izay izy. Ary raha vao manaraka ny lalànan'ny Ahosoa anao de manana fanahy masina de tonga soany amin'ny Ahosoa ny dikan'izay. Zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a, ka hampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo. Zany hoe raha vao maka ny fampianarana ampianariko ianao zany a, ka nampianarinao ny ananinanany de efa nisaraka tampoka ianao, nandika lalàna ianao. Lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe i Ahosoa zany zay ny voalohany. Tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarana zay ady azy, anaran'lay naniraka azy. Tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe tsy mitandrina didy folo satria zay aloha ny heninareo fa mbola be dehibe io a. Mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra, tena mifeny ao amin'ny Ahosoa, fa mbola misy zatra be dehibe mbola hivoaka avy ao zay ampianariko anareo. Lalàna mitondra anareo ho lasa masina. Masina tsisy fahalotona intsony fa tena madio. Tena zany tena hoe olona madio parfait mihitsy a, tsisy tsiny ao amasin'io dada Iavasy Ahosoa io. Zany zao fampianarana izao. Zay izy. Faharoa ny antony tsy afahana mangala tahaka anazy a, tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mahatonga ny olona tsy hanota intsony. Tsy ho azo. Satria le fanahy masina de miainga am'izao fampianarana izao izy. Am'izao i Ahosoa toriko zao, hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra, ary mahafantatra an'izay ady azy ny fanahy masina zany, satria avy ety amiko izy. Ary io fanahy masina io de avy any amin'ny lanitra lanitra any amin'ny Ahosoa ny midina makety. Ary rehefa midina makety izy a, de tsy maintsy atao am'izay ady azy mazava ho azy, satria za ve no izara azo any aminareo a, zaraina mantsy izy io. Midina avy any amin'ny Ahosoa io a, de rehefa avy eo i Ahosoa manomena azy amin'ny lalàna ihany koa rehefa manao batisa, tsy maintsy eo le olona de mandeha ho azo makany am'izay le fanahy masina zany. Fa raha avy any amin'ny lanitra io no manao korsa makaty, tsy tsisy fanahy masina mahavita an'izany. I Ahosoa raha niala avy any amin'ny niala avy ety an-tany ka ny amin'ny lanitra misy an'izany a, eo amin'ny adiny efatra eo vao tonga tany. Io zany a tsy misy fanahy masina hoe tade eo de miazakazaka makaty fa rehefa atao batisa ny eo de tsy misy toby hipetrahana. Ary zay le hoe aty am'izay ady daholo reo no miaraka. Ko nareo olombelona raha mba mety hipetrahako, zany tsy mety hipetrahany avy ety amiko reo makany anareo. Lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany. Zao nge vakitsika ny teny Andriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao amin'ny batisa. Tena tsisy. Korintiana voalohany a vakitsika. Tonona foana ty zavatra ty de zay. Korintiana voalohany toko 2:10 a. Andiny 7:10. De vakitsika ery ambony ery. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho teny iray io izy io. Zany ny olona zany rehefa natao batisa de fanahy iray ihany no nanaovana batisa anazy, na jiosy na jentilisa. Ao amin'ny Ahosoa iresahana io a. Na andevo na tsy andevo. Ary isika rehetra de efa nampisitrona ny fanahy iray. Ampisotrona fanahy zany ianao amin'ny batisa. Ka lay fanahy zany dikan'izay misy miaingany matoa anao misotro. Ary ny mampisotro de i Ahosoa.
fa le fanahy masina matonda lefa tsy mety tsy miandry anao ety izy ary zay izy mandidimaka ety izy ety am'izay ady zareo rehefa manao batisanareo de iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana zany tany amin'ny Josoa zay no mahatonga ny hoe zay ady amin'ny mampianatra de rehefa mampianatra zay ady de miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay tonga na miteny hoe mitovy ihany ny fiasan'ny fanahy masina ho anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo ny rehetrarehetra amin'ny Josoa de ny fanahy masina zay ady moa de zay Josoa ihany ny dikan'izany dia zay fanahy masina zay ny lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny Josoa rehetrarehetra de io no mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe nampisotroana fanahy iray ka io fanahy masina zay nisotroana io am'izay aza mahafantatra ny Josoa io mahafantatra ny zay ady io satria zay ady sy Josoa ny teny Josoa zao arahako zao zany raha de mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola hen'ny sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masonao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka fahotana de io fanahy masina ny Josoa mihitsiny no mitarika ny olona am'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa de ny lalàna de hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra de aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io de any am'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny de reo no mahazo anazy za zao mpampianatra de manao batisa de amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka ny lalàna hoe mbola ventsika am'izay le lalàna teo hoe Matthieu 28 18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra no manao batisa le mpampianatra de le mpampianatra nefa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany lay fanahy tao am'lay izy moa lay tao am'lay nanao batisa no ihany mifindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisa ny mampianatra ary vao nataon'le olona batisa anao de trande any le fanahy le natao batisa le fanahy lay nanao batisa anao iny no mifindra ao aminao zany hoe raha Jesosy zany ny tompon'le olona nanao batisa anao de ny fanahin Jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa hiaraka amin'ny Josoa nareo maka ty am'zay ady vao mety zany de zay ady any nampianatra an'izany hatramin'izay tsy misy mampianatra an'zay afa-tsy zay ady ihany Matthieu 7:20 andininy 7:10 sy ny 20 donc efa kitsika Matthieu 28:19 de fampy koa mandeha any ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany de zao ataoko zao de rehefa avy nampianariny ianao de zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany de le mpampianatra ny manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa n'le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra ny manao batisa raha vao ny famadika zany zay sara zay de efa tsy izy tsony fivavahana avy any amin'ny devoly io ary raha ohatra ianao ka nampianarina koka ianao mianatra mitondra ty fampianarana ty de efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanahy masina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana de resy lahatra ianao de hoe za koa mba ndeha angala tahaka an'izany lalana makany amin'ny lanitry ny lanitra ty atao ty fa tsy hoe koa ny fitadiavam-bola lalana ho any amin'ny lanitry ny lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amin'ny lanitry ny lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nahary-lanitra tsy ny tany ianao de Josoa sy dada Iava eny fa ny miaramila ny lanitry ny lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona veny de ho anaovanao ho tikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa te tsipeny amin'ny elo de ataovy le izy tsy drikotrano rehefa te tsipeny amin'ny elo ary ady am'le tompony teny de Iava sy Josoa de ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha de mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zava-doza de voly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena de voly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao de vitanao ny toyny fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao tsy eto Madagasikara rery mahina zao fampianarana zao fa hoe zao tontolo zao rehefa maheno anazy
anjaranao zany rehefa resy lahatra manarano le fampianarana satria ho any amin'ny lanitry lanitra nge ny tanjony eto fa tsy hoe hitady voly fandehanana makany amin'ny lanitry lanitra no vizany eto foana ka zay resy lahatra any amin'ny lanitry lanitra manarano zy ady de iahosoany dikazay no rano satria zany rahany porofon'izany le olona afaka amin'ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany de hoe andany ianao manao mampianatra de rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra de zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa novonjeny manaraka lalàna daholo ianao fa tsy ko hoe lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao de zao ny didy hoanao mandehana manao batisa ataon'zy adiabatisa ianao fa tsy olo-kafany tadiavinao de ozany hoe ahoana zany le izy miantso ananareo zako tsy maintsy miantso ananareo raha zany reo makanisa ty Madagasikara ndray am'izay nefa le ty fa nikatona ny tade de miantso anazy zany nareo makany aminareo za am'zay zafady makany aminareo za am'zay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'izay anao batisa de miantso ananareo miantso ny ambasadeur zy adianareo rehetrarehetra tambatra daholo zany rehetrarehetra ao amin'le firenena mifampiteny satria tsy maintsy efa faketo anatin'ny anio daholo rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao misy whatsapp efa mipetraka ao anatin'ny site ao kamany tsara ngamba mba mipetraka kely le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena marina mba apetraka kely hitanareo ty le whatsapp ty de apetraka nareo le izy zany satria lalàna de zao izay mino sy atao batisa novonjena rehefa eninao zany zay teny zay de tsy maintsy rehefa mino anao de atao batisa fa tsy akony hoe mangalatra tahaka tsy misy nyteny taminao mihitsy ny hoe mangalaratra tahaka fa i jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian' jesosy re mpandika lalàna de ireo tsy menatra ny mangalatahaka mihitsy ny eo ary manovanova ny io teny io azy efa fomba n'zany ka aza mianatra ny fomba ny jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na Jesus jizasy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanotanao mampandika lalànanao io no zao mpanota mandraka androany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza mianatra n'zany tsory manara ny ahosoa rehefa mino anao resy lahatra ny fampianarana de ny didin'andriamanitra mba tonga anao vonjena ny didin'andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao manao batisa anao ny ambasadeur ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io jerevy io olona io tadiavy io olo io nefa telefony efa meko anao daotsika ary jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay le izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo de raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra amin'ny asan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsiny io de tsy ho afaka amin'ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny valo amby telopolo vakitsika aminarany Iosoa ino nge ty teny ty asan'ny apôstoly de 38 ary io petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Ahosoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny Ahosoa satria Ahosoa no toriana taminao de manao batisa ty amin'ny Ahosoa aloha nao rehefa andeha am'izay nao batisa ka vita le batisanao de ozy ny tendriamanitra hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanahy masina misy mihitsy le fanahy masina dikan'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanahy masina io no hitary-dalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsony vakitsika am'izay Jauna toko fahina ambin'ny folo ka raha ianao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny Ahosoa ty amin'ny ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala ny fahotana satria io mihitsy le mitary-dalana marina miaranao tsy hanota mihitsy nyzany mpiambina anao am'izay lalakalainao any ary misy ato am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy nyzany zay le mahatonga ny olo tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoan'androny fa atao aloha tsika aloha hijeriny Jauna 16
noko ny andininy fahafito ny jerevantsika hatrany mindiny telo ambin'ny folo any. Jaona 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Ilay mpananatra zany le fanahy masina dikan'izay. Fa raha andeha aho dia hirahako aty aminareo izy. Io fanahy masina io zany le ho avy mankaty aminareo amin'izay. Ary raha tonga izy dia apaiky an'izao tozo ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany. Dia nao efa itsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, le fanahy masina teo zany, dia izy no hitara-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy fa izay reny dia ho lazainy avokoa. Eny fanatany amin'ny zavatra ho avy azy dia ho ambarany aminareo. Io fanahy masina io zany dia tena mitara-dalana ho amin'ny marina mihitsy. Izay no mahatonga ny olona tsy manota. Taritin'io fanahy masina io izy, ary io fanahy masina io dia mahafantatra na dia ny saina lalin'Andriamanitra azy. Ka raha io fanan'Andriamanitra io no raisinareo dia hatrany amin'ny hevitr'Andriamanitra fantatrinareo le sitrapony. Le sitrapony le andehananao amin'ny marina tiako tenenina. Fa tsy hoe misy sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo izao no tonga any aminao any. Non. Misy sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy. Hoe ianao tsy manao ratsy intsony satria io Andriamanitra io no efa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo. Ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana. Zao vaketsika indray izay tenin'Andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray amin'ireo dia tsy tonga aminao mihitsy ny fiainana mandrakizay. Korintianina voalohany verino indray tsika aloha. Dia ny toko faharoa dia amin'ny andininy fahafito angambany aloha tsy levako mihitsy fa tena dinika ilay izy. Korintianina voalohany toko faharoa dia manoko andininy fahafolo ovakitsika aminarany Joshua. Noko mindininy fahafolo vakitsika aminarany Joshua. Io eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'Andriamanitra lasa azony daholo mba hahafahany mandeha any amin'ny hoe tanteraka, satria ilay sitrapony Andriamanitra ihavaly namorona anazy io, namorona an'izao tontolo izao mihitsy io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Izany hoe rehefa azonao le fanahy masina dia ny sain'Andriamanitra mihitsy ny tonga aminao dia le zavatra mety aminao tonga no tanteraka. Zay. Ka mifandray amin'Andriamanitra mivantana sy Joshua zany dada iavany Joshua io fanahy masina io. Dia izay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandea mibedy izy. Izay no natonga anazy natao hoe mpananatra. Vaketsika indray izay ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo amafisina farany. Dia izay natonga ana amin'ny teny hoe raha angalarinao le fampianarana dia tsisy azonao dao zany teneniko taminao zany fa voamenao makany amin'ny hery satria nandika lalàna. Izay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety. Tsy afaka amin'iny ianao. Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io. Maty ianao dia hatrany dia ino hita any amin'ny elo avy hatrany ianao. Adversaire-ny Joshua io. Mpampanotana io Andriamanitra ny tomponao io. Tsy izy iny, asory iny dikan'izay. Faharoa, ilay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy. Ilay fanahy masina tara-dalananao amin'ny marina aty amin'ny Joshua toriany izay ady azy satria ny lalàna dia izay hoe rehefa resy lahatra ny teny ity ianao dia manao batisa dia azonao ilay fanahy masina. Rehefa tsy resy lahatra kosa ianao anao inona ty moana? Za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra. Fa miresaka amin'ilay resy lahatra teo any aminay, teo any amin'ny Joshua, ary tena be dia be ireo teo an'ireo, be dia be mihitsy izy. Tonga ny fotoana antsoina daholo ilay fanahy izay avy any amin'ny lanitra lanitra. Iverinao any amin'ny Joshua izay nandefanareo. Satria Joshua nandefanareo avy any amin'ny lanitra lanitra misy any Joshua nareo dia Joshua ty miantsonareo ty amin'ny lalan'ny Ziadia, iverena daholo amin'izay nareo. Teny nomenareo ary didy maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjena anareo. Andao any amin'ny Joshua amin'izay. Tia ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny very tsy nanota fa inofo io ny manota manao tsy mety dia zay no tsy hipainy amin'ny elo. Tonga izy ty maiza mamantatra arinareo. Zao ny antsoantso alefan'ny Ziadia, Joshua no miantso anareo amin'ny alalany Ziadia, miverena daholo nareo. Zay ny antony mahatonga ny fandikana teny be mandeha be io iantsona n'izao tontolo izao arak'izay efa azo atao aloha. Dia Jaona toko faefatra ambin'ny folo
andininy fa eo amin'ny 3 eo ka hatramin'ny 7 ngaminy fa kitsika eo zany zay. izy dito 4 Jaona 14:26 hitanareo io fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay irahandraiko amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. De parakleto ny anaran'izy io a na mpanampy na mpampahery na solovava sady mpananatra io zany mpampahery solovava asany daholo zany. Ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao, misy mpampahery moa ianao, misy mpananatra moa ianao, ahoana moa ianao zany mety anaonao foana. Ary ity tsy mba olona ny mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada Iavasy Soasoa mihitsy io no mananatra anao andro aman'alina isa minitra isa-tsegonda. De ina moa zany no tokony anotanao. Zay no mahatonga ny olona ao amin'ny Aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony. Ary reo rehefa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitra ny mpanota tsy mahazo makany fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitra de zay ato amin'ny Aosoa zay. Tsy mba mahazo miditra mihitsy zay tsy masina mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy zay masina miditra any amin'ny lanitra. Ka zay zany ny famaranana ny teny koa tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mpananatra raha tsy atao batisa ato amin'ny ambasadorany Aosoa sy ady anareo zay nampianatra anareo. Satria le fanahy masina zay mahatonga nareo tsy hanota intsony a tsy ho azonareo any mihitsy novinovina raha tsy atao batisa nareo. Any amin'ny batisa io ny sotronareo nefa le manao batisa nareo de tsy maintsy le nampianatra. Ary le nampianatra de zany ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa de makany amin'ny elo nareo raha makany efa nampianatra tsy izy olona io. Ny lalàna de hoe zay nampianatra ihany manao batisa. Ity za ty mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra mbola be deabe ary ny asa miandry ana atsovo fotsiny za rehefa resy lahatra nareo mandefasa mesazy mandefasa taty io no WhatsApp io plus 261 32 86 663 98 io atsoina misy mesazy azonao alefa ao. Tena tsaratsara aloha de anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatra ny hoe zay no mety aminao fa hojerevana ihany ny fomba andaminana anazy tsy mety antsika foana zay andaminana anazy fa zay zany ny fahafarany teny koa raha misy a fanontaniana tianareo apetraka de azonareo apetraka fa mahazava-be zay ny fampianarana hitondra soanao nge ny teny a hitondra fanavotana anao nge ny teny a zay ny fanambaran'ny ambasadorany Aosoa ziady a mirazo atsika samy teny Aosoa ho amin'ny afiarantsika mihaino ny fanontaniana tsika zao a afaka mihitsy tsara ny fanontaniana. Atreto reo zany de mbola tsy misy fanontaniana mihitsy no tonga fa de ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika e tsy amany atao miandry n'le fanontaniana zany tsika aloha zao satria tsy maintsy masitsika fanontaniana ihany leo raha ohatra ka misy sao de misy malelo ny olona hoe tsy azo atao ntsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy zay natonga nanametraka an'io teny hoe sao de alay mpanandry le mpitondra fivavahana ka anao ohatra ny fanaony le fomba nataony Jesosy na Jesoa na Jesosy jisasy a de tena mametraka barazy sady ny teny Aosoa tsy fanao zany satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana ngena ianao na le mpitarika tsy afaka ny taritina tsy afaka vo me mpangalatra sy jiola zavatoza aza miditra am'zany. Ka izay ny tenin'ny ambasadorany Aosoa hoe tsisy moa zany ny fanontaniana fa tena farantsika am'izay zany ny teny a mirazo soatsika etra samy teny Aosoa samy raha mitsakotsako a de mandinika tsara de rehefa resy lahatra de manatona am'zay hoe za tomoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lanitra ho any aminareo a mazava le fampianarana tsy misy mpanota mazo makany amin'ny lanitra zany fa ny mpanota de tsy maintsy makany amin'ny elo. Mbola misy SMS moa apetraky tsika hoe SMS 260 plus 261 34 32 255 21 zay le SMS atsika andro azy zany ho an'izay metraka fanontaniana andrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21 miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe manahoana sy manahoana de hitatsika eo zany toyny am'izay fotoana izay
fa dia matotsika fa le atsarana lehibe any amin'ny lanitsylanitra dia ny fahazavana lehibe hitondra famonjena ho tsika rehetra ary hitondra fanafotana atsika rehetra zay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny hasoavantsika sy ny atsaran'ilay Andriamanitra mahery. Zay moa zany ny filazana fa dia miraso atsika eo tainy hasoa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana ny fotoana atsika ary. Misaotra betsaka Dada Mariava, misaotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana, hitondra soa sy fahasoavana ny teny ary hatsarana ho an'izay rehetra mandray ny teninao. Voninahitranao Dada Mariava, vonjeo ilay fanahy ao soa. Zany teny meko zany le tena famonjena ny fanahy zany, fanavotana an'ilay fanahy zany. Vonjeo ny olona ao soa. Hitany tsirairay avy ianao mba tonga azy hitodika ho any aminao. Hitany tsirairay avy ianao mba hivelelany mankany aminao. Vonjeo ny olona Dada Iava malala, vonjeo ny olona ao soa. Voninahitra no mandrakizay. Ny hatsaranao ny eo an'izay rehetra mandray ny teny ary ny hasoavanao an'izay rehetra mandray ny hatsarana. Anao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra betsaka Dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Jehosoa no mazany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika rehetra samy teny Jehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandaraka dia manandratra izay ady hoe rehefa resy lahatra dia tongava misaotra anarana Batisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro mipetraka ireny ilay hoe Véronique Andriamandiga technicien io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 zafady 98 avec Andriamandiga plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa zay teny zay amin'ny teny sinoa, amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao. Dia zay ary fa dia miraso antsika samy teny Jehosoa amin'ny manaraka indray velomatory.